Ny tena kristiana no atao hoe fiangonana, izany hoe tempolin'ny fanamasina. Betsaka ireo kristiana no tsy mahalala ny antsoina hoe fiangonana. Ao ireo mihevitra fa ny trano fivavahana ny fiangonana, ao indray ireo resy lahatra fa ny antoko-pivavahana ny fiangonana. Mba afantarantsika mamaritra marina ny antsoina hoe fiangonana nefa dia andenga fantarina ny hoe fiangonana amin'ny fiteny frantsay dia ny hoe eglizy. Ny eglizy dia avy amin'ny teny grika hoe eklesia, ny ek dia midika hoe ivelany na hoe mivoaka, ny klesia kosa dia hoe antso. Izany hoe raha dika tsotsotra ny fiangonana dia vondron'olona manana andraikitra amina toerana iray. Inefatra amby roapolo ny teny hoe fiangonana no miverina ao amin'ny testamenta vaovao. Ny fiangonana dia ny fiombonan'ny olona nanolo-tena ho an'i Jesosy Kristy maneran-tany, ary koa fiara-mivavaka ireo nanolo-tena ho azy. Ny Baiboly dia tsy nampiasa mihitsy ny teny hoe fiangonana na eglizy iantsoana trano fivavahana na antoko-pivavahana. Ho an'Andriamanitra ny fiangonana dia ny fiombonan'ireo olona rehetra, na vehivavy na lehilahy maneran-tany, ka nanolotra ny fony sy ny fiainana ho an'i Jesosy Kristy. Ny tena fiangonana dia vondron'ireo olo-masina nanoka-tena ho an'Andriamanitra. Jesosy Kristy dia niteny tamin'i Petera hoe: ary izaho milaza aminao koa, ianao ny Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny fiaina tsy hita tsy haharesy azy. Izany hoe ny fiangonana voalohany indrindra dia Jesosy Kristy no manorina azy, ary tsy trano no antsoina hoe fiangonana fa olona, dia tsy iza fa ireo izay nanolo-tena sy nofidian'i Jesosy Kristy toa ny Petera mpianany. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy araka izany dia ahoriny amin'ny vato velona izay olona fa tsy amina biriky akory, satria tsy trano hita maso ny tena fiangonana fa olona ary ampanahy ny fiangonana. Koa dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy. Ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo. Ny fiangonana araka izany dia tsy ana pasteur iray na ana vondron'olona na fikambanana fa an'Andriamanitra. Ny fiangonana dia ireo nanolo-tena ho an'Andriamanitra, izany hoe lasa fitoeran'ny fanamasina araka ny voasoratra hoe: tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Ary ny olona izay nanolo-tena ho an'Andriamanitra dia olona masina avokoa, satria fanahin'Andriamanitra no ao anatiny, ary ao aminy no miaraka orina koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra ao amin'ny fanahy. Ny fiangonana dia Jesosy Kristy ny lohany sy mpitarika azy, ary tsy teorika fotsiny izany fa tena iainany fiangonana isan'andro amin'ny fiainany. Tsy ny filoha na mpitarika na mpitandrina ny lohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy fa izy ary izy irery ihany. Dia mampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tongony izy ka nanao azy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana. Ny tena fiangonan'i Jesosy Kristy dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra ihany koa fa vatany. Mahatanteraka ao amin'ny nofika izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany dia ny fiangonana. Ny fiangonan'i Jesosy dia no hamasininy sy nodioviny ary tsy ahitana faharatsiana sy falotona. Raha itoeran'ny ota sy ny fankalana dia mazava fa tsy azy fa fiangonan'olombelona ihany. Mba hamasina azy amin'ny hanadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny tendy, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy petipentina na fiketronana na izay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Betsaka ireo faly fa voasoratra anarana ao anatina trano fivavahana na antoko-pivavahana samihafa, nefa tsy manana antoka akory na ao anatin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy na tsia. Fantaro fa tsy ampy ny voasoratra anarana amin'ny registra any amin'ny antoko-pivavahana samihafa, ny takian'Andriamanitra dia ny voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana, izany hoe ao anatin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay an'ny zanak'ondry ihany. Raha te hiditra ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ianao dia tsotra. Tsy misy fombafomba atao hidiranao fa ny fanoloran-tena marina ihany izay alohavan'ny fibebahana, izany hoe felana amin'ny ratso na tafidirana ho isan'ny vatan'i Jesosy Kristy dia ny fiangonana marina. Tsy misy olona na mpanompon'Andriamanitra manelanelana anao amin'Andriamanitra fa tsy Jesosy Kristy izay nitondra ny fahotanao teo amin'ny hazo fijaliana. Izy ihany no mampiditra anao anatin'ny fiangonana. Tsy misy fomba na adidy atao fa ny fatahorana an'Andriamanitra sy fankatoavana ny sitrapony no hitoerana ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Tandremo anefa, raha efa nanolo-tena marina ianao na aiza toko-pivavahana misy anao, rehefa ao anatin'ny fatahorana azy ianao, manana ny fanahiny masina dia ao anatin'ny fiangonana. Noho izany, aoka hiaro ny tenany amin'ny fahamasinana sy ny fanajana azy hatrany ny fiangonany na aiza misy azy. Raha mitoetra ao anatin'izany fahadiovana izany ianao dia ianao ny tempolin'ny masina.
raha iverina izy aka ny fiangonana dia fantaro fa tsy trano fivavahana nareo atonkom-pinoana samihafa no raisiny fa ireo izay nanolo tena marina ho azy nandeha tamin'ny fahamasinana ireo no ampiakariny.